Manatra ny arabandray mpijery-jainy amin'ny takariva ity manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena teny dia ho tanterina amintsika zany amin'ny takariva ity ny faneho-kevitra mahakasika an'izay zava-nisy teny amin'ny lapan'ny anteny mera izay nentin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny tsy fandriampahalemana isan'ny nazahoana akony any koa dia hoentina amintsika lany tena nivony anteny mera-pirenena androany ny volavolan-dalàna fehizoro mahakasika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara nasipamtsina vitsivitsy moa ireo volavolan-dalàna ireo ka dia solombavambahoaka 7 tamin'ireo 2 no nandany ity volavolan-dalàna ity araka izao tanteriny Marc Antoine sy Sirako Tarson azy izao solombavambahoaka 7 tamin'ireo 2 tonga ny vory teny nivony lapany anteny mera-pirenena Tsimbazaza no nandany ny volavolan-dalàna fehizoro mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Nisy ny fanitsina nentin'ireo solombavambahoaka saingy midika ho fanovana lehibe izany raha ny nambarany minisitry ny atitany izay anisany namolavoly ity lalàna fehizoro ity. Zavatra goavana zay voasoratra ao ohatra dia hoe mazava tsara fa hoe mikendry ny tena fampandrosoana marina eny fotony ary manana izay volonté politique zay ny fitondram-panjakana zany hoe fahavononana ara-politika anatanteraka marina ny fitsinjaram-pahefana zay tena izy tsy fanomezantsiny io fa hatramin'izay ka hatramin'izao ny mampalahelo tenenina foana fitsinjaram-pahefana nefa ny zavatra hita dia ohatrany hoe amariny dia mbola tsy tanteraka foana ka nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana kehitrina anatanteraka ary raha ny zavatra ambiance hitanareo teo angamba teo anivona tany mera-pirenena dia misy mihitsy azy karazana hoe calendrier anatanterahana ny ezaka maro zay atao mba anatanterahana izay fitsinjaram-pahefana tena izay zavatra faharoa zay songadina koa ao anatin'io lalàna io dia hoe tsy izy tsony ny andrakandrana na ny karazana amateurisme amin'ny fitondrana ny vondrom-paritra siraray avy na eo nivon'ny commune zany eo nivon'ny faritra eo nivon'ny province fa atao mihitsy ny ananana mpiasa-panjakana matianina zay asa eo nivon'ireny vondrom-paritra reny zany reo moa ataontsika hoe fonctionnaire territoriaux ka izay zavatra zay anisan'ny zava-dehibe ihany koa zay mbola tsy nisy teto Madagasikara ary ho tanterahantsika everina fa tsy ho ela dia ho hitantsika moa zany fa natanterahana zany. Manana ny heviny ihany koa nefa ireo solombavambahoaka tao aoriana izay fandanian'izay ny fanatanterahana ny lalàna no anisany takian'izy ireo indrindra eo amin'ny fametrahana mazava ny fitsinjarana ny harena ekipony tany. Transfert de compétence tokony hiatra amin'izay indrindra ny resaka ressource stratégique zay base aingana ny commune ka raha mbola aty amin'ny fanjakana foibe ihany zany nomo nigériany zany zavatra zany dia tsisy ny décentralisation satria zany base zay zany ny hitako ny zavatra teo. Izy kosa nefa ny fandaniana ireo lalàna mifandraika amin'ity lalàna fehizoro ity manomboka amin'ny herinandro avy io ka anisan'izany ny resaka famaritana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Vita le dingana voalohany le loi organique ary ny fidiny anteny mera-pirenena rehetrarehetra ka esorina aloha ny findesina anjaran'ny député rehetrarehetra satria manana anjara be amin'ny raharam-pirenena igny loi organique igny ka midingana manaraka zao amin'ny herinandro no manao anazy mbola andalo travaux de commission momba ny décentralisation io andalo travaux de commission ka io moa tsy dia le fandanena anazy ny problème fa ny fampiarana azy efa hitantsika fa zany foana ny olana tamin'ny efa nisy atrinelana io hoe io projet io fa ela depoza falibera fa nisy io fa ny fampiarana azy nanjary tavozavozaka zao moa ny fitondrana mpanjakana zao hita tena mavitrika dia mavitrika ka tena sitraka io ary raha toka vita io lany dia hiara salatsika amin'ny fampiarana azy. Raha tamin'ity androan'ity ihany dia nanana ny heviny ny vondrona Tokimapara nisitaka ny efitrano izy ireo noho ny tsy fahafapo tamin'ireo teboka vitsivitsy. Ihany ilay tsy fandaran-dalàna ilay fomba fiasa goragora ary ilay fomba fiasa te hanilitra anireo zay mampandroso ny heviny ka tsy ao anatiny tsy mifanaraka amin'ny eritreritry izay mirona amin'ny frenafa ka izahay fomba fiasa tena zany no tena atao hoe inona moa zany taratry ny karazany fanilikiliana na jadona satria ao fomba fiasa moa ato amin'ny assemblée
dia ny dictature de la majorité loatra rehefa tsy mifanaraka ny hevitra dia tsangatanana natao nisy tsangatanana natao tao tamina proposition izay nataoko mahakasika na andalana article ray dia nanaovana tsangatanana hoe iza no manaiky an'io proposition zay nataony député nambady finandrahana io dia natao ny tsangatanana ary efa nisy tsangatanana vita tao voiza 1939 zany hoe 58 zany safiry zany 58 zany nandany an'io hevitro io dia nisy solom-bavambahoaka anankiray any HVM nilaza fa hoe aleo ave nanao remise en cause ndray tsy navela dia nanao remise en cause an'ilay amendement nataoko dia teo dia nifampiady hevitra teo dia mazava ho azy zany fa ahilika ilay sosokevitra nomeny député nambady finandrahana zay ilan'ny maro nisy ny sosoana ny hevitra io député HVM io dia nanerena nanaovana tery vaimata atao hoe andao anaovana tsangatanana indray mandeha tsy tiana ho fantatra ilay tsy te halala n'ilay fananganan-tanana natao voalohany anefa misy procès verbal io misy ao enregistreur dia takiko miamoana ny enregistrement any ilay tsangambato tsangatanana natao voalohany nazahoako fato betsaka. Anisany andrasana amin'ny herinandro ambony iny mahakasika ny famaritana ireo vondrom-bahoaka ety Zaram-pahefana izay nampiteraka hevitra maro teo anivon'ny mpanao politika indrindra manodidina ny commune Antananarivo renivohitra.